Zay ny mahakasika an'iny fa naneho hevitra mikasika ny fivoaran'ny fiainam-pirenena ny antoko monument tarihan'ny monja Roindefo. Mbola ao anatin'ny krizy ny firenena araka ny hevitra ity antoko ity. Mbola ao anatin'ny krizy ny firenena hoy ny antoko monument, krizy izay nosoritan'izy ireo fa voany avokoa na ny politika, na ny toe-karena, na ny sosialy. Tsy hita soritra amin'ny hetsika tanteraham-pitondra ankehitriny ny tsirom-panantenana, ny fitotongan'ny fiainam-bahoaka hoy ny monument. Eny manamafy fotsiny ny efa fantatsika rehetra ary vanambarany Front National monument andro vitsivitsy lasa zay tery amin'ny hôtely ray lehibe manao hoe hatramin'ny 900 ka hatramin'izao 520 sy 2000 zao dia tsy niena akory fa nitombo ny fahantrany malagasy zava-doza zay nambarany koa fa tsy hita taratra amin'ny zavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny zay mba mety ho tsirom-panantenana ampiova zay fitotonganany fiainan'ny malagasy zay amin'ny ankapobeny fa anampiko rarakiny raketriny tena mbola ao anatin'ny crise politique, crise sociale ary krizy toe-karena ny firenetsika ankehitriny. Singa telo ihany no manamarina zay anatin'ny singa maro. Voalohany volana vitsy lasa zay dia potika ny orinasa Sokoma, asa maro be ny very ary indrindra ny sain'olona nafoy satria ny fandona ny mpitandro filaminana sy ny mponina nanao fihetsiketsehana. Singa ray zay, singa faharoa tany Mananjary tamin'ny andro lasa teo iny tena raha tsika nandresy nahita fa mbola nisy aina koa nafoy tao anatin'ny tompony zandary ary taoriny io rehefa nanao fihetsiketsehana ny mponina ka nitifitra ny zandary raha latsaka zany. Ho an'ny antoko monument dia zava-doza tsy azo ny saina ekena zany raha malagasy latsaka noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra mandamina ny raharaham-bahoaka. Mitsingerina ny voalohan'ny volana aprily izao ny fihetseham-bahoaka tamin'ny voalohan'ny volana aprily 2017 izay nitarihan'ny mpanorona monument Andriamatoa Monja Jaune ary nentina nanoerana ny fahantrano, ny fanaparam-pahefana ary ny tsy fisian'ny fahafahana hatramin'izay. Tany amin'iny lanatsimy nosy no trangany tsiraray ity izay nahafatesana olona 3,000 naharatrana olona 1,000 nisy ihany koa natao sestance nogadrainy. Mahatsiaro io fotoana io monument ary ny 12 aprily 2023 no anaovana ny hetsika any Ampaniandrefana. Izy io moa araka nambarina teo dia fanao isa-taona no mahatsiaro an'le 2 aprily 2017 fa amin'ity indray mitoraka ity dia anana lanjany manokana sy lehibe zay fahatsiarovana n'ireo martyrany fitiavan-tanindrazana reo notarihan'ny Ramaneny Monja Jaune ireo. Lanjany manokana sy lehibe satria amin'ny 12 aprily 2017 dia hotokanana any Ampaniandrefana ny tsangam-bato ho an'ireo mahery fo rehetra lavo tamin'ny tolom-panafahana iny. Io tsangam-bato io dia anaovana lanonana tarihan'ny Front National ny antoko monument ary atrehan'ny mpinamana sy ny mponina any atoerana hanasana koa ny olo-manakaja maro mpitarika toko, mpitarika fiarahamon'ny pirenena, mpitondra fanjakana sivily sy miaramila sy ny tsy voatanisako. Raha ny fanazavana, izy ny fanambarana goavana izay ho tanterahan'ny filohan'ny antoko monument Andriamatoa Monja Roindefo mandritra ny lanonam-pankalazana amin'ny faha 420 taona nisian'ny tolona voalohany volana aprily 2017 izay atao any Ampaniandrefana.